fotoan-dehibe manokana ho an'ny vehivavy na izy ianao raha nabavy ary na avy aiza na avy aiza tonga ity ny fotoana izay ampamirapiratana manokana ny fiainanao. Conférence lehibe vehivavy mamiratra iarahanao amin'ny révérend Phare Andrenarivo sy Bishop Patrick Andrenarivo avy amin'ny fiangonana évangélique Shainy eny amin'ny fiangonana Shainy Tanjombato ny talata 20 marsa ho avy izao 12 sasany. Fotoana natokana ho an'ny vehivavy tsy manambady sy ny vehivavy toka-tena rehetra. Ny fidirana faharoa dia amin'ny 2 sasany. Fotoana ho an'ny vehivavy rehetra tsy ankanavaka fa hoy ny tompo fa ny lalany marina dia toy ny fipoakandro maraina izay miha mazava mandrapitatao vonan'ny andro na inona sehatra rehetra ilanao famirapiratana. Ity ny fotoana izay sahaza manokana ho an'izany. Koa manasa antsika hanabavy rehetra ary ho tonga hanatrika ity fotoana lehibe tsy Tanjombato ity amin'ny talata 20 marsa ho avy izao amin'ny 12 sasany. Fidirana faharoa amin'ny 2 sasany. Azo antoka amin'ny famirapiratana amin'ny fiainanao satria tsy mitory tsy misy porofo zahay. Ampifaliana tanteraka no entiko miarabantsika rehetra mpijery-tsaina amin'ity ity ny tenako révérend Phare Andrenarivo miaraka aminao anatin'izao fandaharan'izao izany manona sady moa ny fiadan'Andriamanitra indray ao tokantranao izay mampandrosanay amin'ity ity ary inoko fa dia tena afinaritra dia afinaritra anao ny fandaharantsika izany. Manana vaovao mahafinaritra anao moa izany amin'ity ity manana fotoana lehibe izay anankiroa lehibe sady miavaka izay resana aminao amin'ity ity izany. Ny fotoana voalohany dia fotoana ny fotoana behivavy moa natokana ho an'ny vehivavy rehetra ho antsika vehivavy rehetra na manambady na efa maty vady na voanambady na ohatry ny ahoana mety fiainanao kanefa vehivavy ianao dia asaiko manokana sady satria manana fotoantsika amin'ny talata fahavalo ny volana martsa ho avy izao izay fotoana natokana ho an'ny vehivavy izany. Io fotoana io moa izany dia mizara rosa tena hoe miavaka mihitsy. Misy ny fotoana amin'ny 12 sasany izay natokana ho an'ny tokatena moa zany tokatena na akintektoena efa maty vady na voahanambady natokana antsika tokatena rehetra na koa efa rempianakaviana efa niteraka nefa tsisy vady natokana ho antsika rehetra zay. Fa ny amin'ny 2 sasany kosa indray dia natokana ho antsika zay efa manambady kosa indray. Raha toa moa ianao maniry sady ho avy amin'ilay tokatena no avy amin'ilay manambady dia afaka manatrika foana ianao. Fa ireo fotoandreo moa izay mariako fa atao amin'ny talata fahavalo volana marsa zao izay etsy amin'ny fiangonana Shainy Tanjombato izany. Ny fiangonana Shainy Tanjombato moa dia mora hita kely. Hitanao raha ohatra avy eo amin'ny tetezana Tanjombato ianao dia mahita plaque be anankiray ianao izay misy soratra hoe Eglise évangélique Shainy. Rehefa mandeha amin'ny tetezana Tanjombato iny rehefa amin'ny fotoana ianao mahita an'ilay plaque iny dia manaraka ny lalana tourny iny izay misy pavé avy hatrany miakatra dia avy eo hoentiny iny ianao misy plaque indray manondro anao izay miakavanan-dalana dia manaraka ny miakatra ianao dia eo lolo eo izay misy lolo kely tsy lasa lavitra ianao amin'izay fa ao anatin'ny mety eo amin'ny tsy haiko 4 metatra eo ihany dia mahita trano fotsy ngeza be ianao izay misy sarina mivady dia misy soratra hoe Eglise évangélique Shainy Tanjombato izany. Ao misy fiangonana ka mampirisika anao satria ity fotoana ity dia inoko fa tena tombontsoa antsika vehivavy rehetra. Izany hoe ny tena marina an'izy ity moa dia tena inoko fa tena hoe hanampy antsika satria raha loha hevitra dia hoe vehivavy mamiratra. Io teny io moa izany anisan'izay nahafahana naka ny teny io dia ao amin'ny boky no ohabolana toko faefatra andifa 7 izy dia milaza izy ny fiainana marina dia tahaka ny fipoakandro maraina izay miha mamiratra sy miha mazava foana mantra ampitaotao vonana. Mety angamba misy amintsika efa nahita fiainana tsara tsika vehivavy kanefa nitadio fa ohatra ilay teny Baiboly teo fipoakandro maraina io izay tokony miakatra foana ary mitombo amin'ny voninahitra hatrany isan'andro izany. Ka tena inoko fa loha hevitra tena tsara sady mafonjy izy ity hanampy antsika vehivavy rehetra mba hahafahantsika tena mamiratra amin'ny toerana rehetra izay misy antsika. Zareo dolo fa ao anatin'ny Baiboly be dia be ny vehivavy izay hitanao angambany ao anatin'ny Baiboly ao samy nanana karazany fiainany samy nanana ny olany kanefa tao anatin'ny sehatra rehetra izay nisy azy dia tena hoe namiratra ilay vehivavy. Fa raha nitsotra zao mekonao ohatra ao boky Estera izy miresaka ny tantaran'i Estera izay fantsika tsara fa vehivavy izay kamboty izay tena marina moa dia ny dadatoany nitaiza azy Mordekay. Fa rehefa tamin'ny fotoana izy rehefa tamin'ny fotoana dia izay Mordekay satria tamin'izany fotoana antramo dia fa tamin'izany jiosy tamin'izany efa nanana somary olana tamin'ny firenena satria be dia be moa zavatra antranga tantara teo aloha teo izay nahatonga ny jiosy maro nandalo fisedrana nandalo fanandevozana ady sy maro samihafa fa teto ny teboka rehefa tamin'ny fotoana ny tezany tao anatin'ny fivavahana fatahoran'Andriamanitra Estera zavatra antranga dia izao men'Andriamanitra anazy nanambady ny mpanjaka tamin'izany andro izany izay tamin'ny fotoan'andro izay mpanjaka izay anisan'indray
zay tena hoe mpanjaka zay lehibe tamin'ny fotoanandro rehefa tamin'ny fotoana izy nanambady an'io mpanjaka io dia tamin'ny alalan'ny Estera zay vokatry ny fitezana sy ny zavatra nomeny dadatoany azy natonga ny Estera indray tonga fitahiana ho an'ny fireneny ray manontolo satria tamin'ny alalan'ny intervention ny Estera natonga ny jiosy rehetra voary tamin'ny fotoanandro satria rehefa tamin'izy fotoana Hamana tsy tiany taranaky ny jiosy satria ny tena marina moa Hamana dia taranaka Amalekita izy io agagita ozy izy baiboly zay zavatra antranga dia zao nanana fofoana ohatra hoe taraka ty ariana satria ny ten'Andriamanitra dia nampilaza hoe tokony vononiny tamin'izany andro zany zanak'Israely nasaina namono ny Amalekita ozy izy nalana vavy hatramin'ny biby fiopony aza sina misy miangana kanefa tamin'izay rehefa tratra le mpanjaka gaga ny zavatra antranga dia zao tsy vonona izy fa tamin'ny fotoanandro ny Saoly azafady dia nisy tamin'ny fotoanandro tsy nivonona ny mpanjaka dia natonga anazy mbola nisy taranaka taty ariana ary tandrapatonga ny ainga tany Hamana zay nanana fosy vengeance foana ho an'ny jiosy ary tonga amin'ny fotoana ny eritreretiny rehefa bien positionné izy mba hanao vengeance ny amin'izay hanatanteraka ny vengeance ny amin'izay handrava amin'ny jiosy rehetra zavatra antranga nefa teo soa ihany fa nisy vehivavy anankiray zay afaka tena namiratra zay nitondra fitahiana tsy ho an'ny ankonany fotsiny fa ny fireneny ray manontolo nefa ny vehivavy zay hitanao fa kamboty dikan'izany dia zao tsy fantatra hoe ohatry ny ahoana ianao mety teo koa angamba dadanao ny taizanao mety hoe kamboty ianao dia mbola kely kanefa ny zany situationao zany na zany zavatra iainanao zany tsy manakana anao tsy afaka ny hamiratra zany fa afaka tena ho fitahiana zay tena fitahiana tsy ho an'ny fianakaviana na ankonana fotsiny ianao fa afaka ohatry ny Estera zay ho fitahiana ho an'ny firenena ray manontolo mihitsiny ary eo mazava-dehibe satria tsika angamba mieritreritra hoe rehefa vehivavy dia hoe tsy vehivavy zany fanaka malemy vehivavy kely io inona vita zavatra vehivavy kely io ahoaiza-koa io fa amin'ny fotoana ianao rehefa tena hoe manaiky ampiasain'Andriamanitra maromana koa andre ten'Andriamanitra dia ny zavatra hitranga dia zao afaka manova tena hoe afaka manova tantara mihitsy ianao afaka manova tantarana firenena ray manontolo mihitsy ianao afaka tena fitahiana ary hamiratra ary atonga anao tena ho reharehatra amin'ny taranaka zay ho avy tanteraka ianao fa tsy ho any zanaka ao zay nateraka ao fotsiny ihany ka mampirisika anao satria afinaritra ity fotoana ity satria betsaka ny vehivavy ohatrany hoe lasa ohatrany hoe variana fotsiny hoe rehefa manambady dia rehefa miteraka dia rehefa mikarakara vady manasa ny akanjony mikarakara azy manao zay mety rehetra ny tokantrano dia mionona fotsiny tsara zay ary tena ilainy zay ary tokony ianao an'izay ianao fa tiako ianao tena hoe ahita mihitsy hoe ianao io afaka mamiratra ianao afaka tena andeha lavitra ianao afaka ampiasain'Andriamanitra ianao afaka tena ho tonga fitahina ianao hitanao afaka tena hoe taranaka maro sy nation maro na firenena maro afaka tahin'Andriamanitra amin'ny alalanao ka ianao aza mieritreritra ny tenanao vehivavy kely tsy afaka andeha ho aiza fa afaka mavita zavatra ianao ary afaka miratra ianao amin'ny sehatra sy ny toerana rehetra zay ameatran'Andriamanitra anao izany be dia be ny ohatra ao anatin'ny baiboly raha tsy teny fotsiny ny tantaran'ny Estera zay niteneko anao teo ary eo koa izy ny baiboly zay anao angamba ny tantara anankiray vehivavy zay ohatry ny olona tsotra ihany koa kanefa nampiasain'Andriamanitra ho fitahiana ho an'izao tontolo zao satria tamin'ny alalan'ny Maria zay fantatsika tsara fa i Maria moa no bevokan'i Jesosy ary rehefa tamin'ny fotoana izy bevokan'i Jesosy nanaiky satria tsy hoe Maria nge ny tena marina ny tena hoe vehivavy tena miavaka fa fantatritsika fa amin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra fa efa naminany mpaminany efa tamin'ny andro ny Abrahama efa tamin'ny andro ny Isaka mpaminany ireo mpaminany rehetrarehetra sy mpanompon'Andriamanitra tetỳ efa nandalo tetỳ ambony tany dia efa naminany mikasika ny fiavian'i Jesosy kanefa ny zavatra nafinaritra dia ty nisy vehivavy anankiray zay ohatra ny tao an-tanàna Betlehema tao ohatra ny vehivavy tsotra kely ohatra ny hoe vehivavy ohatra ny hoe tsy afaka nao inina na vita inina kanefa nanaiky nampiasain'Andriamanitra nanaiky ny positionné ny tenany ozy ny baiboly manko hoe ny baiboly dia nampilaza hoe izy virjiny bevoka ozy izy dia toejaza dia hiteraka ny antsoina hoe ilay zanak'Andriamanitra antsoina hoe Emmanuel tamin'izany fotoanandro zany tsy maria irery ange ny virjiny tsy maria irery ange ny afaka naheno ny teny faminaniana ka izy irery no afaka nandray le teny fa ny zavatra nafinaritra dia ty nino ny ten'Andriamanitra izy nanaiky nandray ny ten'Andriamanitra izy rehefa fatisika tsara ny tantara dia tamin'ny alalany natonga an'i Jesosy Kristy zay fanavotana famonjena ho antsika rehetrarehetra mandrakity ny androany mbola mandray tombontsoa avy amin'izay fanavotana nataon'i Jesosy zay ka mampirisika anao satria maro tsika vehivavy misy ary moa ny vehivavy indraindray tena hoe mampalahelo mihitsy satria mety vokatra mihitsy ary satria noho ny vokatry ny mety ratra io na ny vokatry mety zavatra nyfamaofao sy fahatsompanantenana tamin'ny fiainana io na mety hoe fiaina tokantrano zay manahirana io sendra patratra ny lehilahy zay mety manahirana ianao amin'ny fiainana
tanao nisy tantarana mpanompon'Andriamanitra ray zay tsy fantatro na mba fantatrao izy misy an'ilay vehivavy ray anankiray zay efa tsy izy moa zany efa tena marina efa maty zay tsony hoe Catherine Colomane zay anisan'ilay vehivavy mpanompon'Andriamanitra zay tena nametraka tantara lehibe teto amin'izao tontolo izao nanana fahasoavana mikasika fiainan'olona maro nanana fahasoavana nanova sy nanangana koa fiainana mpanompon'Andriamanitra maro isan'izany ohatra tsy haiko mba fantatrao Pasteur Benina zay anisan'ilay tena hoe tena nitondra tena hoe fahasoavana sy fitahiana ho an'ny fiangonana sy zao tontolo zao mihitsy nametraka tantara zao tontolo zao mihitsy dia isan'ilay zay tena hoe vehivavy ray zay nahazo fitahiana mpanompon'Andriamanitra zay niteneko anao io vehivavy moa ny tena marina dia nanana tokantrano zay ny tena marina moa zany tsy hoe izy nanambady olona manahirana fa nanambady mihitsy ary izy mpanompon'Andriamanitra zay evangelista anankiray fa ny olona dia saingy efa vadin'olona le izy fa ny zavatra nitranga dia zao tafotoana izy mbola tsy nanambady an'io mpanompon'Andriamanitra io dia tena nirehatra na ampiasain'Andriamanitra nandrapatonga anazy mivady tamin'ny olona dia tsy afaka nivelatra tsy afaka nanao ninina satria le lehilahy daholo nanao ny zavatra rehetra nandrapatonga anazy amin'izay rehefa tonga saina fa tsy mety tsony ny rahan'izy ireo tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra tsony ny rahan'izy ireo dia nanapa-kevitra izy Andriamanitra tsy mety tsony ohatran'izao mandra-poviana hijanona ohatran'izao dia tsy naitsy izy nanapa-kevitra ny saraka tamin'io vadin'olona io nandrapatonga anazy amin'izay nanao voato hoe Andriamanitra ny fiainako rehetra sisa dia anompoko anao ny zavatra nisy nafinaritra tao anaty fampony dia zao araka ny fantatra tamin'ny tantarany dia ny 10 taona farany tao anatin'ny ministera ny asa fampony dia nanozongozona ny fiainany zao tontolo zao tanàna maro sy fiainan'olona maro izy misy farantsotra meko anao tao anatin'ny fivoriam-bavaka zay ataony ohatra zay marary rehetrarehetra ka tonga ao anatin'ny fivoriam-bavaka niza marary ninina aretina mazon'olona tamin'ny fotoana manatrika ny fivoriany fotsiny dia zavatra nitranga dia zao tsisy maratsy sitrana zany fa sitrana daholo ny olona rehetra niza atamin'izany tena hoe tena hiazakazana manatrika ny fivoriam-bavaka zay ataony mandra-pahatonga ny olona avy any ny firenena maro samihafa any mandeha avion mandeha amin'ny toerana zay misy anaovany ny fivoriam-bavaka ary misy ary tena samy mihitsy matory ray andro meloa 2 andro meloa eo ivelany vavahady mba afahana fotsiny manatrika ny fivoriam-bavaka zay ataony satria mahery vaika loatra ny fanatrehan'Andriamanitra zay entiny zay mitondra herin'Andriamanitra manova fiainan'olona maro manasitrana fiainan'olona maro mikasika fiainan'olona maro ary dia mbola refoana ny tantara mandrakity androany vehivavy zay nampiasain'Andriamanitra ho fitahiana ho an'ny mpanompon'Andriamanitra maro tsy ny mpanompon'Andriamanitra vehivavy fotsiny ihany fa hatramin'ny lehilahy fiangonana maro mampirisika anao satria mino fa fotoana famangin'Andriamanitra koa zao ny fiainanao tsy fantatro ny lasanao fa ny fantatro dia zao tsy ny lasanao ny diso ratsy loatra ka tsy afan'Andriamanitra manova ny fiainanao tsy ny zavatra radisona nataonao diso be loatra ka tsy afan'Andriamanitra mampiasa anao tsy hoe koa ny fiainanao diso tsisy zavatra raisina aminy na tsisy raisina mihitsiny ka tsy afan'Andriamanitra mampamiratra sy mampiasa ny fiainanao fa Andriamanitra koa dia afaka mampiasa olona tahaka anao Andriamanitra koa afaka mikasika ny fiainanao ka tonga ny fiainanao ho feno voninahitra mahatonga ny fiainanao hamiratra hatonga ny fiainanao hisy fahatsarana hatonga ny fiainanao hisy tena hoe endrika sy voninahitr'Andriamanitra izany ka amin'ity ity tiaprisika anao aza donona ny fotoanantsika vehivavy rehetra natokana ho amin'ny vehivavy io amin'ny talata ho avy zao zay etsy ny fiangonana Chaine Tanjombato amin'ny 12 ora sasany azafady ny fidirana voalohany ary amin'ny 2 ora sasany fidirana faharoa izany ary raha tomo ianao te hanatrika an'izy roa na efa manambady ianao nefa te hanatrika le mpitovy afaka tonga ianao ary raha ohatra ny mbola mpitovy ianao kanefa te hanatrika le efa manambady afaka manatrika ihany koa ianao fa aza donona fotoanantsika farany fotoana faharoa lehibe zay tiako tenenanao dia mana fotoana koa tsika amin'ny 18 19 20 ho avy zao zay amin'ity volana marsa ty izany reo fotoanareo moa dia hoe anatokana fotoana zay fotoam-bavaka lehibe zay afan'Andriamanitra koa mamangy fiainantsika rehetra satria misokatra ho an'ny rehetra indray zay fotoana zay loha hevitra dia araka ny salamo zay milaza fa 7 fa sy 20 hoe zay rehetra nilainy dia menao azy zay rehetra nilainy dia menao azy mba azonao an-tsaina moa fa ninina zany zay ilainao azon'Andriamanitra omen'Andriamanitra anao ka mampirisika anao satria 3 andro lehibe izy io etsy amin'ny raika sasiritsy andohana lakely zoma 18 sabotsy 19 ary alahady tontolo 20 marsa ho avy zao etsy amin'ny Chaine Tanjombato koa dia misy an'io fotoana io sady misy etsy amin'ny raika sasiritsy no misy etsy Tanjombato izany zay 3 andro lehibe zay ino koa famangin'Andriamanitra ny fomba tsy takatra ny saina ny fiainanao ary zay loha hevitra hoe zay rehetra nilaina dia menao azy zay rehetra nilaina dia menao azy
dikan'izany inoko tanteraka fa ao anatin'ireo fotoandreo a dia kasika zavatra maro ao fiainanao Andriamanitra ao anatin'io moa dia tsisy vidipidirana ary misokatra andrehetra tongava manana anjara ena fa izay aloha angamba ny fandarantsika androany mino fa nasoanao ny fiarahantsika ary mbola maname fotoananao indray amin'ny fandarana manaraka moa zany a anaraka ny fandarantsika sy anasa ny olona maro a anaraka ny fandarantsika raha toy hitanao fa mahasoa ny fandarantsika izany raha misy moa mety fantanina mety fafana mba ahafanao a mametraka ireo fantaninana mety koa antombavaka izay tianao entina mbavaka aza mihafahafa na misalasala miantso anay a amin'ny laharan-tariby izay fahitanao amin'ny fahita lavitra na koa amin'ireo adresse mail na facebook izany ena fa dia izay fandarantsika mametraka veloma finaritra anao tena koa reheveranao farandrenarivo niaraka anao tao anatin'ny fandarana tamin'ity tia mametraka velomana finaritra tompo samy tomba ho fahasoavana fotoan-dehibe manokana ho an'ny vehivavy na iza ianao raha nabavy ary na aviaiza na aviaiza tonga ity ny fotoana izay ampamirapiratana manokana ny fiainanao conférence lehibe vehivavy mamiratra iarahanao amin'ny révérend Fara Andrenarivo sy Bishop Patrick Andrenarivo avy amin'ny fiangonana évangélique Shining eny amin'ny fiangonana Shining Tanjombato ny talata 20 marsa ho avy izao amin'ny 12 sasany fotoana natokana ho amin'ny vehivavy tsy manambady sy ny vehivavy toka-tena rehetra ny fidirana faharoa dia amin'ny 12 sasany fotoana ho amin'ny vehivavy rehetra tsy ankanavaka fa hoy ny tompo fa ny lalany marina dia toy ny fipoakandro maraina izay miha mazava mandrapitatao vonan'ny andro na inona sehatra rehetra ilanao famirapiratana ity ny fotoana izay sahaza manokana ho an'izany koa manasa antsika hanabavy rehetra ary ho tonga hanatrika ity fotoana lehibe tsy tanjombato ity amin'ny talata 20 marsa ho avy izao amin'ny 12 sasany fidirana faharoa amin'ny 2 sasany azo antoka amin'ny famirapiratana fiainanao satria tsy mitory tsy misy porofo zahay